Ya, miarahaba antsika rehetra indray tonga eto amin'ity resaresaky ity manam-bahintsika androany bebe Ravoasolo. Bebe anay mipetraka any Ambotsoa lavidavitra ny renivohitra. Efa antitrantitra ihany izy fa manana tantara izy tiana ho zaraina dia anontanitanitsika eto tantara hoana bebe, salama. Salama. Manao hoana ny lalana any Ambotsoa any amizao? Ratsy be ny lalana. Ia, Ambotsoa zany ny fivodonana Andramasina izy mbo miada. Ambotsoa commune Nosy be Trimbolorano. Firy taona moa zao bebe? 20 taona zao. Zany hoe efa niaina tamin'ireny ady fanenjehan'ny vazaha tamin'ny 47 teny zany bebe. Dia ahoana ny iainanareo an'ireny? Tamin'ireny zay zany a. Dia hoe tamin'ny fahavalo. Dia nandositra zay. Dia nandositra tany Anala. Dia raha nandositra tany zay dia tsy misy fotoana zany andrahoana sakafo fa mirehitra ny afo dia hoe tamin'ny fahavalo dia lemana ny afo dia lasa mandeha. Iza moa le fahavalo tamin'izany? Ny Sénégal zany sy ny ireo vazaha. Dia nareo zany mipetraka teo dia ahoana nahenona hoe ho avy le fahavalo sa misy miteny? Nisy nahenona. Za moa mbola kelikely tsy fantatro fa dia hoe andao fotsiny andositra. Fito taona tamin'izany. Dia nandositra zay dia tonga tany Anala. Dia tany nisitrika. Aiza moa le Anala? Samy naty ala. Any Sahanala e. Sahanala hoe filaza. Kilometatra mialo eo amin'ilay toerana Soanala. Lavitra ihany ko. Lavitra ihany fa tsy tadidiko. Dia naharitra fahita? Naharitra asa zay na roa tokom-bolana ny tany dia hoe efa lasa amin'ny fahavalo fa milamina ny tanàna dia andao amin'izay hody dia nody dia tonga tao an-tanàna zay dia tsy nisy trano tsoa fa nidorany daholo ny trano. Zany hoe sakafo ny tanàna mihitsy nanorina vaovao mihitsy. Le trano nidorany iny ihany no nitapona namboariny. Io tanàna rehetrarehetra Ambotsoa may daholo io. Tsy nisy ny raisina na. Dia firy ny mponina teo taminareo miverina? Asa moa na firy ny trano teo zany raha firy fa teo fa isy teo amin'ny trano 20 teo zany teo. Dia ahoana le fiainana any Anala? Misy olon-kafa ve sa? Tsisy olon-kafa fa samy misitrika any daholo e. Dia noana dia mahandro hanina dia vao mirehitra ny afo dia tsy mahamasaka dia lasa mandeha fa hoe tamin'ny fahavalo. Tena mahavalo. Firy moa zany nareo tamin'izany le nareo mianakavy? Zahako dia dadanay sy mamanay ary zany le zandrika. Dia le anabavin'ny dadanay niaraka taminay. Zay. Dia rehefa tafaverina daholo ihany nareo fa tsisy naninona? Tafaverina daholo zay fa tsisy naninona fa ny lehilahy teo an-tanàna nitofiry ny tery zay tratra zany nitofirina tery Andramahitsy zany nanaovana an'io. Tsangam-baton'ny 47. Hoe tsangam-baton'ny 47. Nitofirina teny daholo ny zay tratra ny lehilahy. Dia nanahoana ny fiainanareo tao rehefa tafaverina rehefa tafaverina zay dia bozaka ny nalaina dia bozaka ny natoriana. Tsisy ninina tao an-trano e. Tsisy fa lavenina sisa. Dia noho ny avy eo indray dia dadanay zany voasambotra. Fa rehefa tafaverina teo an-tanàna zany tafaverina teo an-tanàna. Angany isy olona teo? Sa tonga indray ny vazaha?
tsy fantatra fa nisy fihetsoana anazy dia tonga izy dia nigadra taty Tamora valazay fa lehibe mpikomoana dia roa taona izy nigadra tao Tamora. Dia ahoana ny fikarakarana anazy tamin'izany fanateram-bary? Dia le zokonay zany efa lehibe zokonay vavy dia nisy anankiroa izy zanak'olomena nirahalahy amin'ny dadanay dia zay miakatra aty mandeha tongotra. 4 kilometra? 4 kilometra izy zany. 70 kilometra. Mandroso sy miverina moa zany tsara? Mandroso sy miverina. Dia zay zany no nitadidiko. Dia avy eo zany nareo mipetraka atao dia tsy dia nisy olana firy intsony? Tsisy intsony ny olana nipetraka ary ahoana tamin'izy nivoaka ny figadrana tsy nisy olana? Tsy nisy olana intsony fa dia mivoaka izy dia tonga dia tsisy neninenina intsony. Ia, mahafinaritra zany mahafantatra tantara zany. Bebe moa mipetraka any ambanivohitra any izy efa ela izy ny tany ratsy ny lalana any amin'izao andro fahavaratra zao. Nisy fotoana zay nandeha tany nitsidika anazy tena jalijaly mihitsy, very mihitsy moa nefa rano satria misy lalana efa tsy azo aletra dia tsy maintsy manao déviation any amin'ny tendrombohitra. Inona koa ny azontsika resahana? Manahoana ny fiainana ambanivohitra any bebe? Mihoatra ny aty andrenivohitra aty? Fiainana any dia fambolena fivelomana. Mbola velona tsara ihany amin'ny resaka volo sa sarotsarotry? Efa sarotsarotra satria raha tsisy zezika tsy misy. Le tany zany efa tsy mamokatra? Tany efa mondra fa neo ihany na verimberina. Zany hoe mbola miaina? Mbola miaina amin'ny zava-misy aloha. Dia ahoana ny fidiram-bola amin'izany? Fidiram-bola tsisy fa re mamboly vary dia fidiram-bolan'ny olona any manam-bola dia manaraha mampiasa dia ambolena dia iny vokatra iny rehefa tsy laninao no misy amidy. Ia, mahafinaritra zany. Zay manao fiainana ambanivohitra. Manahoana ny tanora any? Ny tanora indray any dia mivoatra ny tanora. Manaraka ny teknôlôjia? Manao fanatanjahantena, manao baolina isaky ny alahady na vehivavy na lehilahy. Mahafinaritra. Ia, zay ny tapany voaloha sy tsika faingo kely satria manjary lasa mona aminay tsika dia andram-piainana. Ya, rehefa vita ny faingo kely dia andeha anontaniantsika ihany bebe. Izy moa zany bebe anay dia resaka kely razambe zay moa le taranaka antony hoe zafim-bazaha tony dia mba te hafantatra zafim-bazaha Dilambato. Inona moa zany zafim-bazaha Dilambato? Izy mahafantatra ny tantara rehetra ny any amin'ny toerana misy azy. Inona moa le zafim-bazaha bebe dia ahoana ny tantarany teo amintsika moa zany? Izy zany dia nendohany zany vazaha dia vazaha vaky sambo zany dia tafapetraka tao zafim-bazaha le vazaha dia nanorom-ponenana tao izy zany. Aiza moa le zafim-bazaha bebe? Zafim-bazaha Dilambato any amin'ny commune Tsefa? Commune Tsefa. Any akaikin'ny fonjan'ny Tsefa any zany misy any. Ohatrany tsy dia misy mponina any ohatrany tsy dia misy mponina firy fa le taranaka zafim-bazaha zany tsy misy tamana eo fa lasa miparitaka any fa le mpiandro tanàna sisa mijanona eo. Fa maninona tsy mijanona eo le olona? Tsy mahavelo telo eo olo dia lasa mitady ravinahitra
any Ambositra zany ny be deaibe dia eto Antananarivo. Fa iza tamintsika moa zany nizavim-bazaha dadabe anareo sa dadabe any dadany dadabe anareo. Dia izy zany vazany ny Andohany. Ary naninona anareo tsy mipetraka tany zavim-bazaha satria dadabe anay ava sa izy tsy mipetraka tany? Izy ary mipetraka tany izy fa tsy tamana tamiko dia niakatra taty Antananarivo izy dia nahita lalana izy nividy tany teo Patsakany io izy zany dia nanorona trano teo izy dia nanao mofo izy. Izay zany nataony. Ahoana moa le mofo zay le izy ohatra ny tsy nikitihany vazaha tamin'ny tsy nikitihany vazaha izy zany fa izy nanao mofo dia miditra reny dia haniny fotsiny le mofo. Tsy mandoha vola. Tsy mandoha vola izy fa mihira fotsiny. Dia inona nahatonga anazy niverina tany ambanivohitra? Tsy miverina tany intsony izy fa nahatonga azy mipetraka tany dadabe anareo zany mipetraka tany nanaraka ny vadiny tany Ambotsoa fa avy any ny vadiny. Dia zay teraka ny zanany zany dia maty daholo. Dia niteraka ny nanana ny dadabe anareo iny izy zany dia lasa izy nitsoaka nody tany zavim-bazaha. Dia mipetraka tany izy dia tsy naninona intsony. Dia nitady lalana indray izy ety Antananarivo fa taranaka zavim-bazaha zany tsisy tafapetraka ao fa fasana sisa no le any. Mbola misy tranonareo mana zavim-bazaha? Tsisy efa nianjera. Tsisy mipetraka maty le mipetraka tamin'le trano tao dia zany hoe efa maty zany vao tonga any. Za zao indrepa fotsiny ny tany dia efa sy tadidiko. Dia ohatrany hoe fasana sisa zany na le any. Dia ahoana ny resaka tany any? Resaka tany indray dia ireo le ankiziny taloha ireo mamboly ny tany. Ia, dia ohatrohatr'izay zany ny tantaran'ny zavim-bazaha. Maro ireo zavim-bazaha misy ary ny fikambanana Facebook zavim-bazaha Dilam-bato. Ino moa dikany hoe Dilam-bato sa feno vato ohatran'ny feno vato any amintsika? Dia tsy haiko mihitsy fa hoe zavim-bazaha Dilam-bato no anaran'ilay tanàna. Dia misy tantaran'izany hoe aza mifamavonay nijerenareo fa nirazanay any Dilam-bato. Misy ataon'ny olona ohatran'izany. Dia misy le hoe ataon'ny olona ohatra koa le hoe endry an-dranon'olona ohatran'ny zavim-bazaha. Ia, zay aloha dia mampiavaka ny zavim-bazaha izay tsy be teny izay. Dia io ahafantarana an'zareo fa maro ny zavim-bazaha. Dia zareo zany vazaha zany le rangahy, le lehilahy, dia le vadiny zany arabo. Arabo karana moa zany. Ia, keko fa nahafinaritra ny resadresaka tamin'ny bebe Ravahosolo zany raha tia hitsidika anareo anazy nareo dia mila mandeha taxi brosy. Aiza ny taxi brosy mandeha makany? Ny amin'ny Fahasakarana. Mbola eny ngatsy ry Patsakany any amin'ny Fahasakarana? Misy firy moa zany zao mandeha makany ny taxi brosy? Misy indraindray misy efatra. Isan-kerinandro? Mandeha isan'andro izy rehefa mainy ny andro. Miakatra ny akaray dia ny ankiroa dia midina ny ankiroa miakatra melanelana ohatran'izay foana. Ary rehefa fahavaratra? Rehefa fahavaratra tsisy mandeha tômôbila fa ratsy be ny lalana. Ny fodiny? Mandeha tongotry ny olona dia mandeha bisikilety. Ary moto mety afaka ihany sa tsalitsary? Sarotsarotra ihany ny moto. Ia, dia izay ny resadresaka tamin'ny bebe dia sendra misy afatra tian'ny bebe ho an'ny mpijeritsika? Tsisy afatra fa dia izay ny zava-misy. Izay nambarako. Ia, dia mandram-piona daholo dia mandram-piona tompoko. Velomo.